fotoana lavalava ny fampianarana ny olom-pirenena amin'ny fampiasana ny bulletin tokana satria sambany ho an'ny Madagasikara ny ampiasa azy ity. Io ny faneho-kevitra nentin'ny candidat Sylvain Rabetsarona. Ankoatra izay dia nametraka fanamarinana ny tenany satria dia nanambara izy fa tsy nanaraka ny fifanarahana ny fanombohan'ny fanentanana amin'ny fampiasana izay bulletin tokana izay. Tsy voaja ny fiampitoana ny fanarahana fa tokony hanatanterahana ny fampianarana ny fampiasana ny bulletin tokana. Raha ny faneho-kevitra nataony Andriamatoa Sylvain Rabetsarona, candidat ny antoko PNG Mazava amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Mbola miteny ianao fa mivoaka Malagasy fitokon'isandrato mahery mbola tsy mahay mamaky tsy mahay manoratra raha le bulletin unique ilaina fampianarana aingana dia aingana satria hitanareo niara nijery teo tsika fa ohatrany sary be dia be ilay izy mbola miteny fa ny olona any ambanivohitra tsy dia tsara amin'ny maso sady tsy mamaky ihany koa sady matahotra mety borao-pandrakana. Ilay izy efa tokony hanomboka efa iray volana lasa 80 andro ny fanarahana. Izao ty efa akaiky ny 30 andro mbola sy tonga ilay izy. Tsara sitraponga ny tsy anita manao an'ilay izy. Tsy anita malagasy ny tena vona hoe nanao an'ilay izy fa le olona miaraka aminy manodidina ao hoe raha andeha nameny zavatra tokony nameny matoa izy tara 30 andro rehefa kelikely eo. Ho azy tokony anatanteraka fanomeza tokony nataony fianakaviam-be raisam-pirenena ka hanampy an'i Madagasikara eo amin'ny fizorana amin'ny fifidianana. Nambarany ity candidat ihany koa fa tokony isy ny fanarahamaso akaiky ny famatsiam-bola ampiasain'ireo candidat amin'ny fifidianana filoham-pirenena satria misy amin'ireo no azo amin'ny fomba tsy mazava raha ny fanazavany. Marina moa fa ity candidat ity irery hatreto no efa nanao fanambaram-pananana Bahibe Maso.